ampifenatrandrayavana malala anao zao ntsika miona toy zao indray mientompo fotoana azona miainy ten'andriamanitra maky zany ary andray niafatra tsara koa miaina antsika miteny ity ho aminao reny ny fahasoavana sy fiadana avy amin'ilay kehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito zeoloany seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavimbelona marina sy lamatoa amin'ny maty alehibe amin'ny mpanjaka ny tany amen. Zoma 5 Jona 2022 imanjenantsika aloha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Fa tsara ny hino an'Andriamanitsika, eny mamy sady miendrika ny fiderana. Manangana an Jerusalema Jehova, mamory ny Israely voaroka izy, masitrona ny torotoro fo izy sy mameny feriny, milaza ny isan'ny kintana izy, samy tononony amin'ny anarany avy reny rehetrareny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Manahatra ny mpandefy Jehova, fa mampihitra ny ratsy fanahitra amin'ny tany. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehova Tompoandriamanitra io, misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao toy izao anay. Afaka miaino sy hamaky ary mianatra sy ampirezy ny teninao. Koa midera sy mankalaza anao zay, mame voninahitra inarinao masina zay. Tompo, mamonjafo aminay ary mamelany elokay. Malona ny fahadisoanay, sasao madio zay, mba ho afa-keloko. Mangataka fananao masina zay hiasa ty anatinay, amin'ny fandranesan'ny teninao anay. Anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ravina malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka. Marka toko 1 ka ny 9 fa 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nakany Kapernaoma izy ireo, ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjo ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka an'izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora talàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany
izay azony fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe mofanino akory izay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta avy andringana anay va ianao fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao ary Jesosy ny teny mafiazika nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy ary ny fanahy maloto nampifanitsidina ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy dia gaga ny olona rehetra ka fanontany hoe manao ahoana re zao zavatra zao fampianarana vaovao misy fahefana zao fa ny fanahy maloto aza mididinika dia manaiky azy ary nilaza ny Daniely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galile. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray Manmalala ao aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Ny mofinaina ny vakina tamintsika ka henontsika teo marika 1:120 tantara milaza nampianaran'i Jesosy tany Kapernaume sy nanasany demoniaka anankiray. Tantara milaza sy mampianatra antsika fa raha ovy Jesosy no mamangy dia izao mampianatra. Zany ry havana, zany 1:20. Raha vao tonga tao Kapernaume Jesosy dia tantarainy amintsika eto fa niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay ka nampianatra. Ny filazana hoe niaraka tamin'izay dia midika fa mamaika an'i Jesosy ny itombontsika amin'ny fahalalana ny soratra masina sy ny fahalalan'Andriamanitra mba tsy hadiso lalana antsika. Maro tsara ry havana fa tsy fanasitranana no mandeha mielo eto na famoahana demonia fa ny fampianarana itombon'ny finoana azy. Izao koa ry havana ilay Jesosy Kristy maneho ny fahefana. Zany koa voalaza 5:20. Baiko nomeny Jesosy ho an'ny fanahy maloto mangina ianao ka mivoa aminy. Abaribariny zany fa manaiky ny fahefan'i Jesosy na dia ny fanahy maloto azy ary tsy afaka mandany teniny raha teo. Marina fa misy ny atao hoe tsy ambaratelo mesianika ao amin'ny filazantsara araka marika ka mahatonga ilay hoe mangina ianao saingy miazikasina ny fahefan'i Jesosy ary indrindra nisongadina amin'ny famonjena. Inona moa izany ny tsy ampandrosoan'i Jesosy sy tsy hidokiana azy feno? Zava-dehibe ianao zao no mandinika an'izany. Izao koa revany amin'i Jesosy io mahatalanjona amin'ny fampianarana izay ataony. Zany 7:20 dia gaga ny olona rehetra hoy ny soratra masina eto. Tsy ilay lehilahy afaka ihany no nagaga ny olona fa fahefan'i Jesosy ihany koa satria zavatra tsy mbola hitan'ny masony, tsy mbola ren'ny sofiny ny zava-nitranga eo anoloany ary ambonin'izany ny fampianarana aloha io fanafahana io dia fampianarana tena misy fahefana. Tsy tahaka ny amin'ny mpanoran-dalàna na ny amin'ny fariseo izay mijanona ho resaka fotsiny ihany. Sainy zany revana, zany ilay Jesosy ivavahantsika. Dia ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny amin'i Jesosy fa raha vao mamangy Jesosy dia izao mampianatra izy. Maneho ny fahefana ary dia mahatalanjona izay ataony. Jesosy, vangio nisy ambaravarana mba hitoeranao ka hamonjenao ny tsiraray, mba ho talanjany amin'ny famonjenao koa. Andraisanao tony sy mpamonjy, anapaka ny tokantranony ary azoana maneho fa nanotra ny ainanao monjy ny olona rehetra. Mivavaka aminao izay mba hanasitranareo marary Jesosy, mila mivavakay. Ampireziko ireo mpitsaka. Jesosy, atanjao ireo azo pahoriana, toandro ireo sikolo, ireo sahirana. Fandresy arovo izay amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny fiarahamonina misy anao. Vita eny amin'ny fihazakazanay fampimizaro anay fahasoavanao. Tompo, tehisy arovo ny firenenay amin'ny anaranao re Jesosy Kristy mpamonjy anay. Izay anaovanay izany vavaka izany ametranay ny zavatra rehetra miaraka amin'ny vavaka nampianaranay manao hoe: raha nay izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Beo ny anio izanona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namela anay izay mieloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny sery, ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Raha sy finoana revana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ilay Jesosy Kristy sy ilay Andriamanitra ray antsika izay efa tia antsika miantsika fampinoana mandrakizay sy fanitsinana tsara ny lalan'ny fahasoavana, ampionana ny fonareo ary ampaserana nareo anao izay tsara rehetra amin'ny asa sy amin'ny teny. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.